mahatsiaro tena sambatra mahita mpiara-miasa aminareo amin'ny androm-piainana amin'ny taona ohatrany anazy zao hoe mivoatra foana zany ny fanehoan'Andriamanitra fa maneho ny fitiavany sy ny famindram-pony izy isan'andro ny teneniko satria tsy tompony ho avytsika fa dia Andriamanitra nametrahana ny zavatra rehetra. Misaotra anareo ihany koa fa ny fampiravanareo maro be ohatran'izao dia henoko hoe fitiavana lehibe ary zay indrindra ny zavatra mamy indrindra ny fiainana hoe mahita fitiavana eo anatrehan'ny mpianabelona ny mpitondra. Kanjo nisy teny ankeo maraina nisy teny dia hoe fitiavana daholo zany fa dia atao am-pifaliana ka dia miarabantsika rehetra manatrika ny fotoana androany Andriamanitra ombantsika androsika ny fahasoavana sy ny fitahiny ary ny fiadanany isa-tokantrano. Engany tsika rehetra koa iriko manana ny herin'ny fanahy masina hoe hoentina miasa satria raha tsy ny fanahy masina mitoetra ao anaty dia sarotra be manatanteraka ny asa amin'ny zava-tsarotra sy manahirana moa dia aleo tsy indrika mijerin'ny tany fa hitraka jerin'ny lanitra satria Andriamanitra no miasa, izy no anton'ny zavatra rehetra ary dia niriko hoe mba ahazo fiadanana tsika amin'ny andro sy satria izay no teny tompo fiadanana no avelako anareo. Matoy le fiadanana tsy tonga dia mifantako hoe diso lalana zany fa tokony miverina amin'ny lalana tsara dia mizotra amin'ny lalana tsara foantsika indrindrindrindra eo fianarana fanasoavana ny mpiarabelona izay atao zany ao foana reo mamingavingana nefa mamingavingan'le zavatra atao tsy maninona fa ao Andriamanitra mahita an'izay ao anatin'ny fontsika rehetra ao ka dia misaotra indrindra amin'ny fanatrehanareo ohatran'izao.